dia mbola niteny ihany aho ka nivavaka sady niaiky ny fahotako sy ny fahotan'ny Israely fireneko, ka nitaraina teo anatrehan'ny Tompo Andriamanitra aho momba ny tendrimoan'ny masina. Ary raha mbola niteny sady nivavaka toy izany aho dia indro i Gabriela, ilay anjely hitako tamin'ny fahitana ankeo, fa nanidina aingana nanantona ahy tamin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva.